vehivavy miendrika ny tompo manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, mitombo amin'ny fahalalana tsara araka n'Andriamanitra. Ny fanahy masin'Andriamanitra ho amintsika, indrindra ho amintsika vehivavy, mba azahoantsika mivelona araka izany tenin'Andriamanitra izany. Mipetraka isika. Ny vehivavy dia ambarantsika malagasy amin'ny lohateny maro samihafa. Singanina amin'ireny ny hoe ny vehivavy ravaky ny saha. Ny vehivavy endriky ny tokantrano, ary ny vehivavy koa dia azo lazaina hoe ravaka ny fiarahamonina. Ary izany tokoa ngamba no mahatonga antsika vehivavy namany fitaratra, satria isika tarafinao amin'ny endritsika, tarafina ao amin'ny bikatsika, tarafina ao amin'ny fisehontsika, zany atao hoe hatsarana izany la beauté. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza koa endrika. Fa inona ny endriky ny vehivavy kosa? Raha endrika sy ravaky ny saha, ravaky ny tanàna, ravaky ny tokantrano ny vehivavy, izy no endriny dia endrikiza kosa no hita eo amin'ny vehivavy. Dia mazava ny tenin'ny Paoly ny fidinareo, vehivavy miendrika ny tompo. Azo afangaro ny hoe mendrika sy miendrika, ny hoe miendrika maka ny endrika reny. Indraindray tokoa ange ka isika dia manana endrika modely. Rehefa mifidy coiffure dia atao hoe ny coiffure an-dranona, na ohatran'ny ranona, na ohatran'ny mitsy. Tsy ny vehivavy ihany akory fa ny lehilahy koa e. Ary rehefa mijery ny tarehy, ny endrika amin'izay anaovana azy, na ny lokomena zany, na ny ataontsika hoe fandokoana maso, manja maso moa filazany gasy azy, zany hoe mahamanja zany, le maso mahamanja. Na koa lay loka apetaka eny amin'ny hoditra, zava-dehibe eo amin'ny vehivavy, zany hoe endrika izany, satria ao anatin'izany no hitarafana koa ny fahatsarana, ny fahamendrehana. Ary rehefa ny vehivavy no mampiseho endrika tsara ivelany, nefa ratsy ny ao anaty ao, dia manjary fifosana, manjary toy ny fanalam-baraka. Rehefa miresaka hoe baraka, avy amin'ny teny rabo io dia resana satroka moa io. Zany hoe azahoana mitazana ny olona ny laharana misy azy, farakaraky ny satroka no andarana ny olona tamin'ny fotoana andro. Ka naka afa baraka dia miala le maizy ny tena. Ka inona ary ny maizy antsika? Lay isalora, lay apetaka eny amin'ny maso, lay apetaka eny amin'ny molotra, lay apetaka eny. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ny tompo io. Ny tompo io, vehivavy mampiseho ny endriky ny tompo,
mampiseho ny fahatsaran'ny tompo, mampiseho ny ataontsika hoe famendrehan'ny tompo. Zany no vehivavy modely araka ny soratra masina. Zany vehivavy manana eny endriky ny tompo zany dia vehivavy izay manana ireto toetra sy fitondrantena telo ireto. Ny voalohany, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Sika vehivavy dia olony foa, ary rehefa entanitsika ao ny fotsika io indraindray sarotra ny manohitra azy. Olony fo ny vehivavy, ary arak'izany dia matetika ny fientanam-pony, ny fietsem-pony, zany no mibaiko ny fitondrantenany sy ny ataony. Ary tsisy maharatsy zany fa izao kosa fo manahoana. Ary ny soratra masina dia milaza tsotra, ilay fo mientanina na mientana ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay fo babon'i Kristy. Ilay fo tahaka ny fon'ny Maria, na dia ilaina tokoa aza mikarakara Jesosy, mikarakara ny vahiny, na dia ilaina tokoa aza no mijery ny sehatra ametrahana azy, nanao izany ho larana faharoa, fa nametraka kosa ilay voalohany, mipetraka eo tongotry Kristy, miaina amin'ny Kristy, miaina ny teniny, mandinidinika ny tenany manoloana ny tenin'ny Kristy. Anjara tsara tsy azo esorina hono zany. Anjara tsara tsy azo esorina. Antsika fa avy ny orana teo tsy vitsy tamintsika narovana le volo fa simba ny orana. Simba ka. Simba. Ary indraindray rehefa malahelo tsika na dia amin'ny fotoana mety reny latsa-dranomaso mainty ery ety amin'ny takolaka ety. Tsy tirany io. Ary rehefa mifanoroka be dia be eny amin'ny fety eny, lasa daholo le menamena tety fa any amin'ny takolaka ny havana rehetra any. Miala. Miala. Misy lay endrika eny amintsika voaovan'ny zavatra, azo ovana, azotsika ovana. Fa misy lay tsy azo ninonina ovana, na orana, na rano, na setrasetra, na ranomaso, na toloko, na fahoriana, tsy azo ny ovana. Ny endry Kristy eny amintsika tsy voaova io. Ary tsy mba azo anaovana pitaka io, tsy azo anaovana hosokosika io, fa mitoetra. Ka ny olona mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra manana ny teniny ao anatiny, mandinidinika ny tenany ao amin'izany, tsy miova le endriky Jesosy ao aminy, hita eo aminy zany. Fanontania, hita eo amin'ny endritsika ve Jesosy? Hita eo amin'ny fitenitsika ve Jesosy? Hita eo amin'ny fihetsempontsika ve Jesosy? Indrindra nge ka rehefa voadona mafy iny ianao, na azo teny marary iny ianao, voatsindrona iny ianao, hita ao aminao ve le endriky Jesosy, sa ohatran'le orana nanimba volo, na ohatran'le ranomasona takosona be ny tare, na ohatran'le lokomena lasa miorokoroka rehetra tany amin'ny takolaky ny hafa. Ny olona mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra
tsy azo fafana nyendriky kristeny aminy toetreny izy eny amin'ny fiteny eny amin'ny eny amin'ny fitsikiny eny amin'izay rehetra hita eo amin'ny fihetsiny. Voalohany zay manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, manao ny sitrapon'Andriamanitra ho zava-dehibe, hanika manaiky iondana sy andohalika eo pototry ny tongotry Jesosy mandrakany. Ono ara-vehivavy mba 4 minitra isan'andro ianao mipetraka eo tongotry Jesosy, 4 minitra isan'andro. Move efa mba nifidy ny anjara tsara zay tsy azo esorina intsony, tsy levininino efa nifidy zany ve. Fa vehivavy manahoana koa no manana ny endriky ny tompo. Ny olombelona dia no arian'Andriamanitra ho araka ny endriny. Reto ara miresaka ny vehivavy dia satria ho an'ny vehivavy ny zavatra androany, fa tsika lehilahy koa concerné. Tsy vitsy no mpisahirana mihitsy amin'ilay sorbilana sao dia tsy ao amin'izy. Fa raha no arian'Andriamanitra araka ny endriny ny olona dia satria tiany hanao ny asany izay mino aho ny tompo, ny asa ataoko no ataony koa. Asa manahoana no ataontsika? Move asa mampiseho tokoa ny asan'i Jesosy. Move asa mampiseho ny priorité an'i Jesosy. Move asa mampiseho tokoa ny souci an'i Jesosy. Sa ny souci an'ny olona, sa ny souci ny fiarahamonina, sa ny souci an'ny toetrandro. Fa ny olona manana ny endriky ny tompo, manana ny toetra ny tompo ao aminy, dia ny olona manao ny asa ny Kristy, ary araka izany manana ny fijery ny Kristy. Ataoko ahoana hoy Estera, ataoko ahoana no mipetraka amin'izao, tsy hanao inino nefa izao no manjo ny fireneko, ataoko ahoana. Zany ilay vehivavy manana ny endriky ny tompo, mahavokatra ho amin'ny asa mahasoa, ny asa mahatsara, ny asa izay mametraka vokatra maharitra tsy azo sombana na oviana na oviana. Fantatrareo fa intelo tao anatin'ny tantara no nisy olona atao hoe Shoah. Antsika moa atao Shoah, ny fandringanana ny jiosy. Intelo. Ny voalohany dia tamin'ny andro ny Mosesy, foninahaterahan'ny Mosesy, nisy fikasana tamin'ny Farao izay andringana ny lehilahy rehetra amin'ny jiosy, amin'izay la nitaranaka ny jiosy. Hanika dia naringana daholo ny zazalahy rehetra, ny vehivavy manambady, afaka manambady Egyptianina ihany, fa Egyptianina no zanany tsinona rehefa avy eo. Izy zany nampiasain'Andriamanitra tamin'izany mba hamonjena ny Hebreo. Iza vehivavy Miriam sy ny zanakavavy ny Farao. Fiasam-pamonjena nataon'Andriamanitra ny vehivavy. Ny Shoah faharoa dia naseho atantsehatra omaly, mba tsy honome fotsiny tsika na nijery tantara fa mahatsiara, fa nisy vehivavy nataon'Andriamanitra fiasana ho amin'izany, hamonjena ny jiosy izay nitadiaviny Amana aringana tsisy. Estera. Ny Shoah fahatelo dia niseho tamin'ny 2e guerre mondiale. Ary tao anatin'ireny dia misy vehivavy maro izay antsoina hoe les justes, izay niary. Ny lehilahy tamin'izany lasa nady daholo, ny vehivavy ny sary niary.
jiosy taty Eropa. Fiasan'Andriamanitra ny vehivavy. Ary azon'Andriamanitra ampiasaina saingy izao mila manana ny endriky Kristy, mila mandray ny tenin'i Kristy, mila mivelona lay fanahy sy lay saina zay tao amin'ny Kristy. Raha ny tenin'i Estera ataoko ahoana ny fijery, ataoko ahoana ny tsy hanao ininona, ikroaze le bras fotsiny manoloana ny loza anjony firenena. Raha miteny izany ene izy ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ene ny tao ambony sy tao an-tsaina. Ahoana ny fomba andraisantsika ny fisainan'Andriamanitra sy ny fomba n'Andriamanitra, azontsika miasa ny asan'Andriamanitra. Ahoana miondana eo tongotry Kristy. Asa 4 minitra isan'andro no atokanao toerana eo tongotry Kristy. Fotoana inonao amin'ny fiainanao no atokanao anamboaranao lay endriky Kristy ao aminao. Lay volitsy simba ny orana sy ny rivotra, lay maso zay tsy namoty izy tsy misy décoloré zany, miofaka. Ilay molotra tsy mepaly rehefa mampiseho fitiavana sy fifandraisana amin'ny olona. Manahoana ny olona mahavokatra amin'ny asa tsara dia ny olona izay manana firaisana amin'ny tompo, izay mino ahy ny asa ataoko nataoko. Fahatelo, mitombo amin'ny fahalalana tsara araka an'Andriamanitra. L'intelligence selon l'Éternel. Ny olona dia nomena saina, nomena fahalalana, ary ilainy zany amin'ny fiainana isan'andro. Sofa nomen'Andriamanitra an'izany na ny body na ny adala, nomena na ny mpaniratsira azy na ny mpakato azy, nomeny amin'izany daholo. Fa misy kosa ilay fahalalana tsara zay mitondra ho amin'ny famonjena, ary famonjena manak'izay. Io fahalalana tsara an'Andriamanitra io, roa ny lalana. Voalohany, ambaran'ny Romanina 12:20 sy 1 atolorony ny tenanao ho fanapitra velona, masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panany ety ataonao zany. Vehivavy manolotra ny tena no ho an'ny tompo. Ity mahizao aty ho an'ny tompo, fa tsy ho aniza na ho aniza, satria ny tompo koa efa nanolotra ny tena no manontolo sy ny momba azy ho ahy. Vehivavy manolotra tena ho an'ny tompo. Anka ny fikarakarany tena, ny fikarakarany ankohonany, ny asa rehetra ataony, ary indrindraindrindra ny sitrapony sy ny prioritaire ny sosi eo amin'ny fiainany, dia marikeny zany fanoloran-tena ho an'ny tompo zany, marikeny zany. Izany eneny na samihafa ny fitondran-tenan'ny Marta sy Maria. Tsy ratsy atao ny zato natao Marta, ary ilaina. Raha tsisy Marta koa ny fiainany, iza ny karakara. Saingy ny Marta ho ny tompo azo esorina, fa ny Maria tsy azo esorina aminy. Ary zay ny fahasamihafa azo. Ny fahalalana tsara n'Andriamanitra dia mampiorina antsika ao anatin'ny fieverana, ao anatin'ny fisainana, ao anatin'ny fametrahana ny fiainana, fanorenana ny fizina, zay tsy misy afaka animba na afaka androdana na iza na iza. Ary indrindra mitombo zany.
mitombo ve ny fitiavanao ny tenanao? Za tsy nitenana hoe fitiavatenanao, za tsy miteny mitombo ve ny fitiavatenanao? Loza. Fa ny fitiavanao ny tenanao mitombo ve? Satria tiany ny tombo tenanao io. Ary tiany metiany foana, ary tiany ho hitanao, ho tsapanao, fa tiany amin'ny mahanao ianao. Na bingo anao, na miady lohalika, na mahitsy, tiany ianao. Na fohy ianao, na lavo, na manify ianao, na matevitevy, tiany ianao. Fantatrao ve zany? Ary fantatrao ve ao anatin'izany fitiavana ianao zany fa tiany ianao iombon-dalana, iombon-asa, iombo-piainana ao amin'izao maha ianao zao, mba tsy lany andro ianao hoe raha zao mba ohatra nitsy, raha zao mba ohatra n'izao, raha zao. Atsika moa zany maladie du siècle, le mal-être. Ary misy misafise mihitsy any amin'ny télé sy any amin'ny internet any, reny ny atao modely, reny ny atao modely. Tsaroko tsara tamin'ny fotoana andro tsisy eto ny zanako dia milaza n'izany Britney Spears ny modely tamin'izany. Aizy izy zao. Fa ilay modelitsika rehavana dia Jesosy Kristy tompo, ary arakaraky ny tombony fahalalantsika ny Jesosy, ny tombontsika ny fahalalany fitiavantsika, ka mahatonga atsika tretrika. Asa nanahoana ny fihetseham-pony Estera amin'ny nahazo an'ilay déclaration d'amour be ny Assyros. Fantatra amin'izany ary manahoana tsika ao mandreny déclaration d'amour n'Andriamanitra izay mitombo isan'andro amintsika. Falifaly ve sa mbola manjoto? Sa kosa vao miteny itsy dia iny fa siny, vao manano natsy dia iny fa raha, vao iny ity maty ary olona. Tsisy fitiavana lehibe ohatran'izany iny. Aiza ny fifaliam-ponao tiany Jesosy? Fa raha tiany Jesosy ianao, na sanatria aza tsy tianao ny zanakao, faly ianao. Tsisy fitiavana ohatran'izany. Tsika ke mihira ihany raha ny olona mety mandao fa Jesosy tsy mandao, tu parles. Mialatsina fiteny. Hira fotsiny. Mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Ary tady tsara fa io teny io mahafinaritra, anisan'ny mahafinaritra indrindra ao amin'ny Baiboly. Io teny hoe mahalala io, connaître, naître avec. Ary tsika malagasy mampiasa an'io. Tiany, malala. Serira ny dikany, mahalala tsara, dia manana firaisana. Hanika ny gasy efa hoe tiany, dia andao hoe lala tiany, mbola atao hoe malala tiany. Verina, asika moa zany. Tiantsika ery io, kanefa zao move fantatrao ny fahalalan'ny tompo anao, ny fitiavan'ny tompo anao. Fa tiany ianao, lalainy ianao, lalainy sy tiany ianao, ary malala ny sy tiany ianao. Fantatrao ve zany? Na tsy zany ary ny anaranao, aza mijery ery daholo tsika na mijery ery, isika jerena. Fa isika io, izaho sy ianao io tiana sy lala-tiana sy malala-tiana io, izaho sy ianao. Ay, adiniko aimé, bien aimé. Isika io, movy amin'ny tomba ao anatintsika zany, mba hisian'ny fanantenana sy ny fifaliana. Ka na misy zao ary akavia, na misy zao ary amin'ny akavana, na misy amin'izao ary zao, tsisy ohatra ny fitiavan'i Jesosy. Atsika moa zany, ka isika vehivavy ao olony fo, sensible tsika. Io lehilahy io na teneninao hoe ratsy ary izy ka izy resy lahatra fa tsara. Fa ianao vehivavy raha dia tsara tare ohatrin'iny ary ianao ka tena ratsy ianao. Jesosy no miteny aminao fa tiany ianao ary nasehony taminao zany. Ary tiany koa ianao hitombo amin'ny fahalalana tsara azy sy ny fahalalana tsara araka azy, mba hijerenao ny zavatra rehetra ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ao amin'ny fitiavan'i Kristy. Ka voalohany,
hitady ny sitrapony foana. Inona ny atao tafinaritra ny Jesosy. Faharoa, hanao asa tsara foana satria izany mampisehoako ny endriky Jesosy, ny toetran'i Jesosy eo amin'ny fiainako. Ary tombo amin'ny fahalalana tsara azy aho, satria arakaraky ny alanako azy, ny tombon'ny fitiavana sy ny fifaliana ato anatiko. Ka plus atiany, plus atiany. Fa plus iaho tsy mahatsiaro an'izay fitiavana izay, plus iaho mitady fitiavana manankarena. Anisan'ny mpiramba tiako fo ny tanora, fa tsy raiky tsony le izy zao ary ko masiasy. Hainareo ny hirana anankiray? Mendiant de l'amour. Mampalahelo an'izany mifitetakera dia mefitiavana. Atsika fitiavana manak'izay nomen'Andriamanitra atsika ao amin'ny zanany zany. Tsisy mendiant de l'amour ao fiangonana, tsy misy. Azonao moa zany zany mifalio. Amin'izao isa-taona ny vehivavy zao mifidy ty texte mahafinaritra ity nareo. Vehivavy miendrika ny tompony. Dengane ka iseho ao aminareo ny fitiavan'i Kristy, ny fifalian'i Kristy, ny fahatsarany Kristy, ny fahalebiazan'i Kristy, ny fahazavan'i Kristy, ary ny farany ny fahatsaran-taren'i Kristy. Raisy misy tariana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy, mba hanananareo ny fifalian'i Kristy, ary ahalalанareo azy amin'ny lavany sy ny sakany, amin'ny avo sy ny alana, ahatonga nareo homendrika ny tompo, ka hanao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, ahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, ary tombo amin'ny fahalalana tsara arak'ilay tiantsika, ary efa nanome ny tenany ho avy tao antsika mba hananantsika antoka fa ao amin'ny Kristy ny fiainantsika, ary tsisy marombaka antsika eo am-pelatana. Matoky ilay miantso anareo izy ampahery anareo amin'izany ho voninahitra ilay. Amen. Petrasika.